Actualité unie, dynamique et renversante dans le journal TV. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Tokony tanterana amin'ity taona ity araky ny voalazan'ny lalàna fifidianana be ny tanàna sy mpanolotra ny tanàna hoy ny antoko malagasy miara-miainga takin'izy ireo ihany koa ny amoahany seniny tety andro ho fanatanterahana izany. Mirongatra ny fitrandrahana tsokosoko ireo azo sarobidy ary olom-panjakana maro no voasaringotra saingy tsy misy voasazo ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny tontolo iainana tamin'ity androany ity. Ahina ho ringana manoloana izany ireo voambono amin'ny faritra mena be hoy ny Transparency International. Andrasany maro amin'izao fotoana ny fiovan'ny gouvernemanta raha ny fantatra ho aorian'ny dian'ny filoham-pirenena ny ivelany no anatanterahana izany. Tsy antenay nitondra fiovana eto amin'ny firenena atao anatin'ny fito volana izany hoy ny mpandinika ny fiainam-pirenena. Ivahiny atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany koa hiresaka ireo tondrarà mafana eto amin'ny firenena ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rakoto Vaorivo. Akasika ny Madagasikara ny herinandro avy io ilay rivo-doza Fredy ao amin'ny ranomasimbe Indiana hoy ny teo anivony sampana mpamantatra ny toetriny andro. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena mety ampitsahatra ny fikaroana ireo olona any ambanin'ny trano izay rava nandritra ny orohorontany sy 10 andro lasa izay ny sampana mpamonjy vony. Fanapa-kevitra izay tsy ankasitrano maro indrindra tao aorian'ny fahitany ireo olona telo mbola velona rehefa nitsoka tany ambanin'ny trano nandritra ny 20 sy 200 ora. Ny andindindreo arahinao afaka fotoana fohy. Ankafaliana hatrany tomboka lasa tongo vavy no hitsidiana indray ny tokantranonao amin'ity aliny alakamisy fa 9 ny volana febroary taona 2024 ity atena ny araba ary manasa anao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia vaovao manodidina ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena no ndeha hanokafantsika ny fampalalam-baovao. Tokony ho tanterahana amin'ity taona ity araka ny voalazan'ny lalàna ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna hoy ny teo anivony antoko malagasy miara-miainga ary takina ny amoahany seniny atety andro anatanterahana izay onona sainy. Miandry ny famoahany Vomera Malotina misana ny fifidianana ireo tety andro anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna amin'izao ny olom-pirenena, firaisamonim-pirenena sy antoko politika taorian'ny fivoahan'ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena izay nahazo ny fankatoavana fitsarana afo momba ny lalam-pandroinana omaly. Baina moa zany izy namoaka ny daty fifidianana iny makasika fotsiny moa izy iny ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony araka ny lalàna araka ny lalam-pandroinana tokony tanterahana amin'ny ity taona ity. Amafisina fa mahagaga ihany koa ny tsy namoahan'ny seni any daty tokony anaovana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpikambana anivon'ny communal. Ny antony mahatonga ny seni tsy manatanteraka an'izy aloha dia tsy fantatra fa ny lalàna no tokony ampiarana ny mampiaiaka eny amin'ilay fanatanterahana an'ilay fifidianana be ny tanàna dia tsy voavoalohany io no hoe misy fifidianana tokony atao dia tsy nataony be ny tanàna tsy nataony ny seni. Ka tsy ahivontsika fa nisy didiny vaoaka teny amin'ny Conseil d'État laza hoe tokony averina ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny toerana sasany dia tsy notanterahany seni mihitsy ny fombafomba mahakasika an'ilay fanatanterahana ny fifidianana iny. Ka ankehitriny zany zao amintsika amin'teny zao misy malagasy nifidy very zo satria ny fifidianana tokony averina dia tsy notanterahana mihitsy. Hatreto tsy misy fahavanonana avy amin'ny seni sy ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ireo fifidianana communal raha ny fanazavana hatrany izay mety hiteraka olana samihafa. Olana be mihitsy izay satria araka ny lalàna nividiana amin'ny fifidianana io dia ny be ny tanàna sy ny mpikambana nefa ny conseil municipal. Isika mahafantatra hoe be ny tanàna ny azo atao hoe pouvoir exécutif nevan'ny tanàna ary ny conseil municipal no anisany manapaka hoe inona ny tokony programme amin'ny be ny tanàna amin'ny fomba fitantanana an'ilay tanàna izay misy anazy. Dia mipetraka zany ny fanontaniana hoe mandra-pahatonga an'ilay daty anaovana an'ilay izy mety tsisy asa andeha intsona eo anivon'ireo commune ireo mandra-piasian'ilay fifidianana vaovao izay misy fiantraikany be amin'ny mponina eny an-toerana. Dia eo amin'izay no hitantsika hoe inona ny fanapa-kevitra ho raisin'ny pouvoir exécutif mahakasika ny izay tantana an'ireo tanàna rehetra ireo mandra-pahatonga ny daty izay eritreretan'ny seni anaovana an'ilay fifidianana be ny tanàna. Ka izahay zany mangataka hoe ho avoaka koa ny daty mahakasika ny fifidianana be ny tanàna izay tokony atao araka ny lalàna amin'ity taona ity.
ankoatra izay manamafy ity antoko ity fa maro ny fikarakarana tsy tomombana sy trangana fandikan-dalàna hitan'izy ireo amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana izao. Tokony hirosona ihany koa raha ny fanazavana ny fanavaozana ireo didy aman-dalàna anatsarana ny tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara. Fa tsy ampy ny fampiarana ny lalàna manodidina ny fitrandrahana antsokosoko ny azo sarobidy. Eto Madagasikara amin'izao fotoana izao olom-panjakana maro ny voasaringotra saingy tsy voasazo ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'itony olo ihany tamin'ity androany ity ahina horingana araka izany ny voamboana ao amin'ny faritra Menabe hoy ny teo anivon'ny Transparency International androany. Fanaparam-pahefana firaisana tsy kombakomba amin'ny olona ambony sy tompona andraikitra amin'ny sampandraram-panjakana fampiasana vola amina raharaha maloto ireo amin'ny ankapobeny endrika kolokolo izay manome vana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna azo sarobidy eto Madagasikara hoy ny Transparency International androany. Mandringana amin'ny fampiarana ireo lalàna raha ny fanazavana ka maro ny manararoatra izany indrindra ireo olom-panjakana. Anisan'ny antony mazava be navoaka n'ity fanadihadiana ity zany dia hoe misy lesika ao amin'ny lalàna dia misy lesika koa amin'ny fampiarana anazy. Dia raha misy ireo lesika ireo zany dia mazava ho azy tsy tonga any hatrany amin'ny farany traitement dossier ohatra fotsiny hoe raha tsy misy les brigades mixtes d'enquête dia mazava ho azy hoe tsy misy ny enquête. Rehefa tsy misy ny enquête inona moa ny azo atao. Dia zavatra ohatran'izany zany no navoaka amin'ilay fanadihadiana hoe inona daholo ireo zavatra tokony hamafisina sy hatsaraina ahafahana tonga amin'izay zavatra izay hoe izay mandika ny lalàna dia tratra sy voasazy. Ahina ho fongana ireo voamboana any amin'ny faritra Menabe vokatry ny fitrandrahana tsy ara-dalàna hoy ny Transparency International izay nanao fanadihadiana tany an-toerana. Maro ireo dingana efa notanterahina fiarahamonim-pirenena manoloana ity tranga ity raha ny fanazavana izay andrasana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Misy tokotra ny raha zay ngamba nitenenantsika anazy hoe nafanafana teo aloha teo mety hoe mahavoaroiroy olona ambony sisa. Ny zavatra teneniko kosa nefa dia hoe misy andraikitra ihany zay le hoe zo fa misy ihany koa responsabilité hoe atreto ihany ny andraikitra ny fiarahamonim-pirenena averiko ihany hoe misy efa ezaka misy dossier nge fantatro fa tianareo tenenina fa efa lasany amin'ny atanatohatra tokony isy anazy dia tsy anjarako ngamba no miteny hoe aiza no inona moa momba an'ireny satria misy tompona andraikitra izay mikirakira anazy satria tsy anjaranay intsony zany no mikirakira anazy amina sehatra. Tsy manana antotanisany tompona andraikitra avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana raha nanontaniany mpanao gazety androany momba ireo azo sarobidy izay nogiazina tamin'izay sy ny mety ho nampiasana izany. Tolo-kevitry ny fiarahamonim-pirenena ho fiarovana ireo azo sarobidy ny fametrahana ny commission mixte d'enquête anatanteraka fanadihadiana manoloana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Vaovao manodidina ny toe-karena kosa indray dia mikatso ny fanondranana lavanilina amin'izao fotoana izao. Manambana ny ampiatony fanondranana ihany koa ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny arena kibonitany. Hiasarotra vokatra izany ny fampiodonana ny toe-karem-pirenena ary totongana ny sandam-bola malagasy raha tsy mahita vahaolana anatin'ny fotoana foezaka ny fanjakana hoy ny mpahay toe-karena iray tamin'ity androan'ity onona saina. Mampanany zava-misy ankehitriny eo amin'ny sehatry ny fandraharahana hoy ny mpahay toe-karena. Antaony maro ny lavanilina mitsoka eto an-toerana amin'izao vokatry ny tsy fahaiza mitantany ministeran'ny varitra. Hitsatra tanteraka ihany koa ny fanondranana ireo arena kibonitany vokatry ny fidangany droit de sortie taky ny fanjakana. Tranga izay ampitotongana ny toe-karem-pirenena amin'ny ankapobeny. Rehefa mihena ny exportation atsika ny dikan'izay zavatra voadona zany ny balance commerciale atsika. Rehefa déficitaire ny balance commerciale mazava loatra fa mijotso ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Raha iresaka vanilina fotsiny tsika manana mpifaninana akaiky be amina kalitaona vanilinina tsara ohatra Indonésie sy Mexique orinantsika. Tsika raha iziriziry amin'io 500 io ny kilao ny olona nefa ivarotra 700 ny kilao mazava loatra fa raha manakaiky ny qualité atsika ilay qualité anen'ny olona dia any amin'ny olona izy no misehatra ny tsena fa ny atsika mety ho tavela eo na tsara indrindra eran-tany ara ny vanilina malagasy na manana volume na exportation betsaka ary tsika ka tsy ho compétitif ny prix atsika ho lo fotsiny eto Madagasikara zany le izy ho zakany marché locaux ve ny isehatra an'izany na anjifa an'izany zavatra raha ohatra ka sanatria mitobaka betsaka loatra indray fa tsy ho lafontsika amin'ny vidiny tokony hafahana misehatra iraisam-pirenena.
tsy ho voafehy ny fitangany vidim-piainana raha izao zava-misy izao ohatra ny fanazavana. Ka raha ohatra tsika ka tsy mafaka manao an'ilay rapatriement de devise akaingana raha izay. Faharoa, raha mihena ny vokatritsika de ny dikan'izay a voadona ny balance commerciale, voadona ny balance commerciale, voadona ho azy ny balance de paiement. Ka raha ohatra ka mbola mitoy izao zavatra ao de hiditra any anaty entrave économique ngeza be tsika. Tadidio fa tsika zao efa anaty récession économique grave tandremy tsara. Ka raha ohatra ka ao anatin'ny 3 mois à venir indray no mbola tsy ho jerena zay mety ho stratégie ny ho amin'ny manaraka dia ho sahirana eto tsika fa hiverina hijotso lalina de lalina io ariary io. Ny aza adiny toy zao rehefa mijotso ny sandany ariary voadona hatramin'ny fahefa mividy ny olona tsirairay. Atreto tsy misy ny fepetra no raisin'ny fanjakana manoloana izay ambana ho an'ny toekaram-pirenena izay. Tsy nenoa ihany koa ny sosikevitra avy amin'ireo mpandraharaha sy pisehatra amin'ny lavanilina ny amin'ny tokony analalana ity sehatra ity ahafana mamerina amin'ny laona ny fanondranana. Vaovao politika kosa indray dia andrasany maro amin'izao fotoana ny fivoahan'ny gouvernemanta Tsay Christian amin'ny endriny vaovao. Raha ny loharanom-baovao voaray aoria andian'ny filohan'ny velany no fantatra izay gouvernemanta izay ny aikany koa mipiara-miasa akaiky amin'ny filohan'ny repoblika fa maro ireo minisitra tsy nahavita ny andraikiny amin'izao fotoana izao. Ny andro ny omaly 12 febroary no filan-kevitry ny ministra farany niaran'ireo ministra Pierre-Nasa sy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Fantatra nandritra io filan-kevitry ny ministra io fa nisaotra ireo mpikambana natao anatin'ny gouvernemanta ny filoha araka ny angom-baovao voaray nateo aza ny tsy nampahafantarana izany ho an'ny daholo be. Midika izany fa hiroso amin'ny fanoloana ireo ministra sasasasany indray ny filoha na ilay antsoina hoe remaniement. Fanovana fanindiminy izao ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny Tsay Christian hatramin'ny tondrany ity farany any Mazoarivo nanomboka tamin'ny taona 2024 ary azo antoka ihany koa fa ity no fanovana farany gouvernemanta amin'ny fitondrany Rajoelina Andry nandritra ny 5 taona izay nitantanana ny firenena. Tsy mbola fantatra mazava kosa aloha hatreto ny momba ny daty ny fanovana na nisan'ny ministra tsy maintsy andao ny toerana. Zavatra iray azo antoka na izany aza fa fanovana amin'ny ampahany ihany no mety iseho ary mety hisokatra amin'ny hery hafa ihany koa ny filoha mba ahafahany manana mpanohana indray amin'ny fifidianana ho avy eo. Fa raha ny mety ho fizotra ny tantara aoreny dia ny filoha any ivelany no fantatra ireo mpikambana vaovao mandrafitra izany gouvernemanta izany. Raha ny angom-baovao hatrany no nahalalana fa mety tsy ho voakasiky ny fanovana ny premier ministre Tsay Christian ity farany izay efa nametrahany ireo solavim-bahoaka fitsipam-pitokisana saingy nofanana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny volana desambra lasa teo. Maromaro ireo ministra no efa hahenona sy ondresaka ny amin'ny mety tsy ho hatafidirany intsony ao anatin'izany gouvernemanta farany izany ary misy raha teo rehefa nahazo andraikitra hafa ka tsy maintsy andao ny sezany ao anatin'ny gouvernemanta. Ny ministera ny raharamba iny izay tsy mbola manana ministra tompon'andraikitra taoriny ny fanesorana tamin'ny toerany any Randriamandranto Richard izay inona araka izany fa azo ministra vaovao ity ministera ity. Nanamafy ny mpiara-miasa akaiky amin'ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara fa maro ireo ministra tsy nahavita ny andraikiny araka ny tokony ho izy ary efa taraiky izao fanovana izao. Raha evaluena zany ny fiasan'ireo ministra reo dia après une disposition de tokony tonga dia mba misy action tsy voatery ny andro volana hoe inona ny tokony tonga dia nataon'ilay ministra hainy ve nampiasa n'ilay ministerany manoloana n'izay disposition vaovao zay. Ny akamaroan'ireo ministra reo dia tena tsy nahafapo raha za soalimosa manokana no miteny tsy dia nahafapo za moa tsy hitonona hoe iza daholo fa ny azoko tenenina dia vitsy dia vitsy ny tena navita ny asany amin'ny atsakasan-davany. Raha ny olona mba tena hitako ara-admireko hatramin'izao dia ny ministre ny éducation, ny ministre ny enseignement supérieur, reo domaine na éducation reo zany mba hitako hoe nanao ny asany zareo ary nahafapoana ny asa zay nataon'zareo. Fa ny akamaroan'izay dia tsy dia naresy lahatra raha za manokana no manao évaluation tsy dia naresy lahatra ny fomba fiasan'zany. Raha ny hita eo amin'ny 7 volana eo no iasan'ny ministra vaovao izay ho voatendry eo. 7 volana izay tsy azo antanena fa isian'ny fahagagana amin'ny asa tao sy ny fanatanterahana ireo velirano izay tsy mbola veta. Azo ambara fa tsy hisy fiovana intsony araka izany ny asa seho ny mpitondra na eo aza izany fanovana gouvernemanta izany. Tsy manana fanantenana raha teo ny vahoaka malagasy fa efa dondrina sy miandry ny fifidianana filohampirenena
izay safidaniny indray ny mpitondra omeny ny fahefana hitondra ny firenena mandritra ny 5 taona. Ankoatra io, araka ity taratasy ity, ny daty ny 7 ny volana febroary lasa teo no efa voariany teo anivo ny ACD2ED ny taratasy fanondroana izay nataon'ireo solombavambahoaka ho fangataham-panazavana eo anivo ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mahakasika ny antony nanafoanana ilay taratasy fitsipam-pitokisana farany teo. Azo amboara ihany koa araka izany fa isy fivana ve ny Premier Ministre efa ela teo amin'ny toerany raha teo ity Premier Ministre ity ka mitaky olombavao indray iray asa sy amany olam-bahoaka andrasana ny mety toy ny raharaha. Andrasany maro araka izany ny fanapahan-kevitra raisin'ny filohan'ny pirenena amin'ny fananganana izany gouvernement vaovao izany. Azo ambara araka izany fa ao anatin'ny fotoana fohy ho tafajoro indray ny gouvernement vaovao ity farany izay very ny mpandinika politika sy ny mpamandinika ny raharaham-pirenena fa gouvernement ho politika kokoa. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fandriamatoa Rivo Rakotovao izay mpandrindra nasionaly ny antoko HVM miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity alaty. Mazava ho azy fa ny mahakasika ny raharaha politika ny fiainam-pirenena sy ny fiomanana amin'ny fividianana amin'ity taona ity no voaboasantsika ho resahana atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao toy ny resaka motion de censure izay mahabe resaka amin'izao fotoana izao. Fantatra indray fa nandefa taratasy fandroany fangataham-panazavana eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina amin'izao fotoana izao ary ireo solombavambahoaka maro moa izany izay niketriketrika ny motion de censure iny fanontaniana petraka voalohany aminao anatin'izay no hoe ara-dalàna ve sa tsy ny fanafoanana ny fitsipaham-pitokisana iny. Faly miaraba sy misaotra ny Kolo TV nanasan'ny tena koa dia miaraba ihany koa ireo olona manaraka an'izao fampalam-baovao zany. Mahitsy mihitsy fa tsy manara-dalàna satria tsy mino hoe ny ireo olona ao anatin'ny nanao soni 500 ireo dia ao anatin'ny tsy fahalalàna na sanatriny zany manao fanahiniana tsy anara-dalàna. Zavatra tsy azo inono zany raha zany misy dia aiza ho aiza zany io institution lehibe eto amin'ny firenena io. Ny 7% amin'ny lalam-pandrenana ny mamaritra fa anjara ny anteny mera-pirenena ny manara-maso ny fahefana mpanatanteraka amin'ny asany moa zany ary manana fahefana feno anao ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta ihany koa ny izy ireo anatin'izay raha ity zava-misy mahakasika an'ity motion de censure indray mitoraka ity voaja ve ny maha hoe mpitandro ny fampanajana an'izay hoe lalam-pandrenana izay ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Marina mihitsy zany iva ao anaty lalam-panorenantsika zany fa rehefa ampiarina tokoa lay izy dia taitra lay mpitondra ambony satria ireo dia nieritriretiny fa tsy tokony ianao an'izany dia nikoropaka izy natahotra izy dia noentiny tao anatin'ny fandravana ny zavatra manara-dalàna lay izy satria na averina mandeha nanaitra azy ty fitonam-panjakana ity tena mifototra amin'ny ara-politika eo amin'ireo solombavambahoaka ireo ny tena mpitondra teny mifanazavany amin'ny vahoaka any ianao nga dia mahita ministra teo hoe mifanazava be zany dia manaitra azy le izy hoe lasa ohatrany hoe olona mikiomo zany le député 500 ka namoronana zavatra hafa tsy ara-dalàna fa raha mifanontanianao dia zany tokoa ane lay resaka hoe fisara-pahefany mba ahafahany reto député solotenany vahoaka reto anara-maso le politika mpanjakana zay noentina laliny tamin'izany fotoana zany ho fampandrosoana ny firenena ka ny raha nahita tao tamin'ireny ataoko hoe taridresaka natao ny argumentaire fa nahatsapany tsapany vahoaka malagasy izy lafo mifandripalemana lafo mifahantrano memahantra ny vahoaka sy maro samihafa tsy ho tanisaina eto fa mandany raha mahalala dia taitra ilay fitondram-panjakana hoe ary taony olontsika no lasa mitsikeratsika dia adininy hoe na filoham-pirenena ianao na premier ministre ianao na izy ianao dia ianao ny fitaratra tokony manara-dalàna. Raha toy izay ary ny fomba fiasa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao mety azo heverina ve ny sy ny fividianana madio sy mangarara rekeny rehetra satria io foana no isan'ny andrasany rehetra ao anatin'izay hatramin'ny ampiara-miombonanto ka raha moa zany dia mitaky ny isian'izay nefa ny raha ho an'ny antoko HVM ihany koa ve tsy misy ny isany hoe teboka mampiayavy amin'ny fanomanana ny fividianana amin'izao fotoana izao fividianana moa izay efa iarahantsika malala fa tapaka ihany koa fa ny fasivy volana novambra zao ny fihodinana voaloha ary ny 20 volana desambra ny fihodinana faharoa anatin'izay raha ny HVM ve tsy misy zavatra mampiaya zany manoloana ny fomba fiasa ny ACC ty amin'izao fotoana izao. Efa ely zay ny aya nametraka ny aya anay
ny voalohany indrindra de tamin'izany a ny hoe aiza ny fanomanany ireo mpanatanteraka ny resaka fifidianana io de ny valiana moa nareo zao asanay zany fa ataonay tsy maninona fa zao zany am'izao fotoana zao kosa farafaratsy le teboka roa lehibe rehefa natao zany ny tabataba rehetrarehetra tamin'ny resaka reo fonty de mba nanao ihany le seny fa de raha mahity io la izy hoe nakaiza sy makaiza ny vokany fara tsy mpananay ve no nyteny tamin'ny voalohany ohatrany tsy niombana nareo a ohatrany tsy niombana ny fitondram-panjakana amin'io nefa zavatra anatin'ny lalàna io mampiaga zany zany a ary efa nytenenina meloa zany a de io ny vokany mitady fanalavam-potoana anatin'ny tsy fanarahan-dalàna ny fanaovana ny recensement farany ary ny tena mampieritreritra nay am'izao fotoana zao de aza tiantsika fa 10,500,000 mahery kely ampifidy a tamin'ny taona 2024 zao izy a raha nitatitra ny oetiny seny de 10 millions latsaka ny voafidy nefa nisy an'ireo 3 millions zay nahazo ny jugement supplétif nanaovana karapanondro tonga de narotsaka tanaty lisy mpifidianana dikan'izany zany a misy eo amin'ny 4 millions mpifidy tamin'ny 2024 a tsy hita zay nalehany manamarina ve zany zao am'izao fotoana zao fa tena doublon be sy triplon ve zany tamin'ny 2018 sa atandrevaka ny zavatra natao am'izao fotoana Andriamatoa Rivo Rakody vao ekena raha fa misy zay ataontsika hoe endrika tsy afatombanana samy hafa zay mety lojika hitarika ny ayaho andro atoko politika samy hafa fa inona ary ny ataontsika hoe fepetrana ny karazana fandraisana andraikitra tokony hoentiny rehetra ao anatin'izay indrindra ihany koa nareo antoko politika mba tsy siny hoe rehefa raikitra ny fividianana ka mivoaka avy eo ny vokatra eo sika vao hoe tsy fividianana madio ty tsy fividianana salanjao ty zany indrindra tany amboninandro izy ny fitenenana no efa fampitenenana hoe ny fifidianana ne tsy amin'ny fanjakana irery fa misy mpisehatra maromaro ao anatin'izany a anisan'izany fa tsy hoe izy irery ny antoko politika itsika atao anatin'ny tombana andritry ny fotoana toko hoe nomboka 24 aloha atao raiky amby 24 satria nisy ny covid tsisy hetsika nataon'ny fanjakana mba hifampiresana zany nefa tsika manaporofo zany ny teny nataon'ny mpanao politika ny fanatsarana an'io ny fiangonana ny mpiara-miombonantoka hoe misy zavatra tokony ataonareo ao a anovana an'ireo lalàna raha ilainy zany izy any anovana lalàna fampiresahana aloha zay ny de davan'ny mpanohatra ary zay ny mahatonga anay ao anatin'ny membray feo amin'ny mpanohatra hoe mba anatsarana an'io satria fantatra misy lesoka be io farafaratsy ny lisy mpifidianana raha tsy resaka afa tsy zay fotsiny ahoany ty HCC manamarina manao interprétation foana resaka daty ianao zao eo natao élection anticipée le izy de mieniny argumentation any HCC anao de manofy ratsy indray anao mijery an'le izy hoe ity indray zany lay HCC manao interprétation na texte fa tsy manao application stricto sensu ny texte miaro ny ara-dalàna eto élection anticipée ozy izy ianao fa sao kosa nareo ve manahoana ny fipetraky ny antoko HVM vonina andray anjara am'ireo fividianana rehetra isy ato amin'ny tany sy ny firenena ve manahoana kosa sao nareo miteny an'izay hoe élection anticipée de mety mikendrikendry mandeha mantsy ny resaka am'izao fotoana zao fiaraha-mitantana tsy fiaraha-mitantana roa ny ara-mitantana aloha zay efa nitantana zay de tsy miara-mitantany fa ny fitediavana an'izany asorinay mihitsy na tany amin'ny vondrona lery io na tany amin'ny RMDM io a de efa mijanona ao anatin'izay zay hoe sy ny antoko politika maro a hoe lalàna ao anatin'ny constitution antsika io a tsy azo ahemotra amin'ny fifidianana raha izay fa andao alamina de melola izy satria be da be ny tsy fetezana nanomboka tamin'ny 4 ny kena ihany ny tsaratsara kokoa tamin'ny 20 fa mbola misy zavatra manahirana de aizy ireo fepetra mba tokony nraisina zany mahatonga mpiara-mombonantoka rehetrarehetra miteny hoe nareo kosa tsy anao hoe tanatin'ny fepetra ndresahana tamin'ny 20 sy 20 ohatra hoe jerevo io resaka carte électorale nareo io rehefa ohatra io ilainareo miaraka amin'ny karapanondro asivo sary io samy milazan'izany daholo tamin'ny recommandation ndresahako aizany ezaka natao fanjakana am'izany zao fotoana zao izy mamaly fotsiny hoe io ny lalàna fa rehefa tsy anao nareo a matahotra reo fa aza manao zany hoe maro tamin'ireo recommandation zany no tsy arana am'izao fotoana zao tsisy narahery fa ny valo teny ataon'ny fitondram-panjakana de hoe nareo ny nanao ny lalàna io ka matahotra nga nareo raha io no atao zany a aminay zany tena valo teny ny olona tsy mpitondra fanjakana
Avalintsika eo ny mahakasika ny fiomanana amin'ny fividianana fa isan'ny mbola vaovao mafana ihany koa hatramin'izao fotoan'izao ny fahatongava ny filohan'ny pirenena teo aloha eto an-tanindrazana moa zany ny sabotsy teo reny ny rahantsika mahita ny hazavanseho teny atoerana angamba tsara siana teny draim-bava ihany ny mahakasika ny fahitanao an'ireny zavamisy amin'ny ankabeny reny. Fifaliana lehibe ho an'ny antoko ary mino fa manatsara ny tanindrazantsika ity ny petrahana tongavana filoham-pirenena teo aloha. Faly ny antoko nanomana an'izany ny antoko tao anatin'ny fanarahan-dalàna. Nahazo ny ataoko hoe ny autorisation rehetrarehetra hitsena azy teny. Mialatsiny mety mampita zavatra. Mpitondra fivavahany ivelany avy any Afrika any tonga ho na niavanao na niavako dia azo ny olona tsenaina. Fa maninona ny atao an'ireny sady indrindra nahazo taratasy ara-dalàna tamin'ny olona manam-pahefana an'izany fa reny zany amiko le mampiseho hoe inona ary ny atahoran'ity fitondram-panjakana ity mana ve nareo ny olona ampiseho eritreretrareo fa fampisehoana hery reny fa fampisehoana fahalemeny reny. Inona ny atahoranao angiara-joara mampianina, inona ny atahoranao angiara-valomanina, inona ny atahoranao ny olona maneho ny heviny. Zay hoe andeha hifamono amin'izanareo fa le fanjakana mihitsy le manakorotan'olona ary tsy azonay le izy fa dia nataonay araky ny fanarahan-dalàna sy fahendrena moa le izy dia nahenanay zany fa mba tafotoana ny ady ozy tamin'ny mpikambana hoe fanehoana fahalemeny zao raha olona mipetraka tsara anatin'ny fahefany ka tsy zavatra dia manahirana azy loatra tsy ampiseho fahalemeny oatra zao fa aminay reny sady fampiseho kery amin'ny zavatra tsisy dikan'izany many ianao matahotra ianao hoe aninony atonay ngiara-joara mampianina mitombondray zany ny olona mety hiteniny zava-misy eto amin'ny firenena ve ko maninona moa nga anao rery ty firenena ity. Isan'ny mahagaga ihany koa andriamatoa filoha mpandrindra nasionaly ny antoko HVM dia andro vitsy tao aoriana ny gadona ny ataontsika hoe filohan'ny pirenena teo aloha teto an-tanindrazana dia nivoaka ihany koa ny didim-pitsarana moa zany mahakasika ny raharaha PNF tany Frantsa ny raharaha parquet national financier moa zany ary voasaringotra tamin'io raharaha io ihany koa ny vadiny filoha teo aloha Ramatovoangy Rajonary Mampianina betsaka no miteny fa hoe misy antony manokana reny sasany miteny hoe fifandrifinjavatra ve eto ianao indrindra io hitondra ny faneho-kevitrareo sy ny fomba fijerynareo manoloana an'izay. Mifanakaiky loatra le izy eo amin'ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana sy ny vadiny filoha Rajonary Mampianina rery fa betsaka no iaran'izany fanapara-pahefana zany anisany manareto amintsika hoe tany-tandalàna ary ny tany-tandalàna anisany fototra indrindra dia hoe manaraka ny lalàna daholo rehetrarehetra. Zony tsirairay no mitory mitondra ny eo amin'lohan'ny fitsarana fa andry ray akinany filamina eto amin'ny firenentsika ity ny fanarahan-dalàna ka dia aminay raha politika dia ozy zay hoe tsy tongatonga foany reny fa mampahery anay reny mampahery anay satria resaky ny kanosy zany aminay kanosy ara-politika. Farany angambany tsy hay ihany koa tsy resaka mahakasika ny fivoarany toetra raha-pirenena amin'izao fotoan'izao moa zany mandeha ny resaka mahakasika ny mety hoe fisina fikitihana indray ny gouvernemanta raha toka raikitra moa zany dia tia ny fikitihana fandimy natao nanomboka tamin'ny taona 2024 manahoana ny fomba fijerinareo an'izay mbola fotoanany ve zay manoloana ny raharaha maro zay miandry sy ny asany ny fitondram-panjakana ankehitriny. Za dia gaga tena za dia tsy vonina ny ady hevitra amin'izany fa gaga fotsiny raha anao an'izany ty fitondram-panjakana ity fa ngasy ohatran'ny hoe mety daholo anie hoe sambatra tsy mbola tsy sambatra ohatr'izao Madagasikara mbola tsy nisy ohatr'izao anatin'ny 80 taona maninona no misoloanareo inona moa nandravanareo le motion de censure tsy ny filazana hoe tsy marina ny tenin'ny député fa firenena efa ny teny ary ny filohan'ny androm-panjakana anankiray tamin'ny fotoan'andro nilaza hoe efatrany tokony ambaravara malagasy tsirairay avy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ka maninona ny soloanareo le olona tsy tianareo indray nga ny ekipanareo zay tazonindreo tazonindreo fa olona mahavita azy daholo reo satria ao anatin'iny bulle ozy izy ny fitenena dia ny solomaso maitry zareo dia milaza fa tsy tiany olona tsy tia olona mialina no milaza fa tsy manefoefo Madagasikara amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny fampiny Madagasikara amin'izao fotoan'izao ko maninona ny soloana ko maninona ary ny sakanana le député tao volana Desambra rehefa tamin'ny teny hoe misy tsy mety zao roa volana teoriana ianao andrava gouvernement tsy azo tsony le politika hoetin'le fanjakana.
isan'ny fanontaniana tsara fipetraka manoloana ny atoedra raha amin'izao fotoan'izao no mahakasika an'izay naninona ny sakanana ny émotion kanefa n'izao iroso amin'ny remaniement akasitrahana feno ianao Andriamatoa Rivo Rakody vao nanaiky ny fanasana nanaiky ny vahiny tato anatiny vavaon'okolo tamin'ity alina ity. Sotra betsaka tompoko. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sendro vetivety anaty doka fohy vaovao ny toetrandro mahakasika ny fivoarany Rivodroza Fredy eo ihany koa ny tsy fandriam-palema na any Antsirabe ampany amin'ny vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo manam-pitafa vetivety. Dia amin'izao Saint-Valentin zao mety azo weekend ho an'ny mpifankatianareo. Misy fanontaniana ve? Za mba andefa ny vola kely za s'il te plaît mandramanako s'il te plaît. Vola miaraka aminao amin'ny Saint-Valentin ny enina hatramin'ny 13 févroary mandefasa vola miaraka amin'ny description tikanao ary mahazo 1 million d'ariary ianao weekend ho an'ny mpifankatia. Tsindrio haingana ny dièse 111 étoile 1 étoile 2 dièse na ampiasao ny appel vola na messenger vola. Dia mirova tena raha azonareo ilay weekend ho an'ny mpifankatia. Reko fa afaka baky ianao raha sefy ianatra izy mbola tsy haiko aloha hatreto mieritreritra hoe amin'ny fianarana ny tsy mena mitaha amin'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matokazy sady tena mora paraka izay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 dia fa nisy donko azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flera BTP fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mba vainty za dia anao commerce marketing dia inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa zany onina amin'ny niveau T3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa zisketaka lasa radoko enao sisan'endrasana fizaha efa tao iprime raha te ho tafa ohatranay zao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir. Mamenina ny arabatra ny tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba avao amin'ity ala ity isantarantsika izay mbola miato hatramin'ny androany ny fandoavana ny volandreo mpandraharaha izay nanao ny asa ao anatin'ny SIAD na ny crédit d'investissement destiné à l'appui au développement amin'ny faritra maro eto amintsika amin'izao fotoan'izao ho ny solombavam-boaka iray mampitombo isa ny fahasaranam-bahoaka izany raha ny farazavana. Miato avokoa ankehitriny ny fandoavana ny volan'ireo mpandraharaha izay nanao ny asa tao anatin'ny SIAD na ny crédit d'investissement destiné à l'appui au développement raha ny nambaran'ireo solombavam-bahoaka. Tsy faritra sy distrika vitsy no iaran'izany tsy fandoavana ny volan'ny mpandraharaha izany amin'izao fotoana izao fa faritra maromaro ihany koa mampitombo isan'ny fahasahiranam-bahoaka izany raha ny fanazavana. Por kosa nefa ny atairina fa ataoko tsy vahaolana ny fizarana varimasaka zay hampafana ny kibo androany fotsiny fanany ampiso azy efa tsy vitany fa raha tena izerin'ny sosialim-bahoaka marina ny fitondram-panjakana dia tokony any amin'ny karamany mpiasam-bahoaka mihitsy sy ny mpiasa sy miankina no tena jerena. Raha izery sosialim-bahoaka sika dia tokony alohany karama ny volan'regny entreprise nanao asa tamin'ny fanjakana be dia be regny nefa misy ko ny volany sy mandray karama ny mpiasana orinasa maro. Ankehitriny amintsika amin'ny teny zao dia efa manomboka mikaso tanteraka koa ny fandoavana na ny fanaovana paiement ny SIAD-ny solombavam-bahoaka. Raha ao amin'ny distriktanay fotsiny maromaro zay solombavam-bahoaka koa ny fampiaso fa efa vita ny asan'ny entreprise nanao ny SIAD nefa makeny amin'ny trésor sisy paiement. Mety ny tsy fananany fanjakana vola no olana misy ankehitriny raha ny fantatra. Ny anjara ndraikitry ny solombavam-bahoaka ao anatin'io SIAD io dia manao programme d'emploi fotsiny dia anjaran'ny manomboka amin'ny préfet sy ny sisa no magnatanteraka sy ny mikirakira ny
ny famambola zany ny solombavam-bahoaka sy nikasika volany siady zany mihitsy fa magnano programme d'emploi fotsiny arakaraky ny laharam-pahamehana hitany ny zava-misy nefa ho an'ny siady 2022 efa saika vita aby ny ankamaroany ny asany ny programme d'emploi ny solombavam-bahoaka nefa sy voaloha ny entreprise nanao ny asa nefa efa vita de zay ny mahatonga anay manetra ny fitondram-panjakana hoe sy tokony atao sangisangy ny fiainam-bahoaka fa raha tena mahaolana raha sosialy marina dia tena le olana fototra iteraka fiarenana ho an'ny fiainan'ny mponina no vahaolana hoentina fasavarymasaka raha ny fanazavana azonay sy agny sud-est rery fa magneragny Madagasikara sy mbola nahazo baiko handoa le vola ny TG sy ny TP magneragna ny Madagasikara zany hoe ankehitriny masy misy an'le ohatrany centralisé ty Antananarivo ny fahazahoan-dalana mandoa vola eny anivon'ny trésor dia sy mbola menga mihitsy ny baiko andoavana an'le izy mba sy ilazana hoe mety sy misy ny vola mampitombo ny fahatram-bahoaka araka izany ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny volan'ireo mpandarazy nanao ny asany ka anaovan'ireo solombavam-bahoaka antsoavo ny amin'ny tokony hijerena akaiky ny mahakasika izany Fanivoatra nandritra ny filakevitry minisitra Omaly ny fanomezana fehim-potoana fanampy no an'ireo mpandrara lavanilina ka hitarina ho 20 am'zato andro ny fetra fahafahana mamenona ny vola avy any ivelany manomboka amin'ny andro iangan'ny entana fanalavana fehim-potoana izay natokana ho an'ny mpanondrana lavanilina amin'ny sambo ankoatr'izay nisongadina ihany koa ny fahazahoana orinasa iray ny asa-mpanjakana mahakasika ny fanamboarana ny lalambe migodana etsy-ankilany voatendry ho tale général ny ACM na ny aviation civile de Madagascar ankehitriny ny colonel Damas Hervera ny tatitry ny filakevitry minisitra hatrany fatakin'ireo orinasa ny ananan'ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa traikefa amin'ny asa izay antsoroany amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao ny fizarana asa izay ambidirina anatin'ny fandaram-pianarana ho ana ivitoeram-pampianarana maro ankehitriny ny lahy Ranevson. Isan'ny fepetra notakin'ireo orinasa amin'izao ny fananan'ireo hampianatra fahaiza-manao ka afaka mandray avy hatrany S. Ireo no nivohitra nandritra ny atrikasany arahana tamin'ny sehatra tsy miankina niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny atetikasa alternance travail études. Ho fanampiana ireo mpianatra ho jerena ao anatin'ny programa mpampianarana mba hifanaraka amin'ny filana eo amin'ny sehatry ny S. Rehefa tonga zany io zany mbola mijery hoe inona no mety nisy modèle maromaro fa hoe inona no adapté fa ny modèle zany rehefa lasa lavitra indrindra izy dia eo amin'ny 80 isanjato ny ora fampianarana ny hoan'ny ankizy zany anaty sekoly dia ny 70 isanjato tena any anatin'ny entreprise dia amin'izay fotoana izay ny statut an'ilay mpianatra dia lasa étudiant izy rehefa any amin'ny sekoly fa apprenti na salarié izy rehefa lasa any amin'ny entreprise dia mandray karama avy hatrany zany izy dia hoe inona ny tombotsoan'ilay mpianatra mahazo diplôma aloha azadino fa mpianatra izy mila mahazo diplôma faharoa efa manana traikefa sady izy amin'ny asa fahatelo efa manana qualification zany hoe qualifié izy amin'ny domaine esany amin'izay fotoana izay Notanterahina nandritra ny telo andro ny atrikasany arahana tamin'ireo tompon'andraikitry ny université voakasika amin'ny atetikasa alternance travail études ireo ministera voakasika amin'izany ny firaisamonim-pirenena sy ireo avondrony ny orinasa. Vaovao toetrandro kosa indray dia vinavinaina akasika ny Madagasikara ny herinandro ho avy izao. Ilay rivodoza Fredy ao amin'ny ranomasimbe Indiana hono teo anivony sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Tamin'ity androany ity hatramin'ny hariva teo, tany manodidina ny 3,000 kilometatra atsinanana miala ny nosy ny foibe an'ity rivodoza ity, izay mikisaka tsikelikely miankandrefana moa zany raha ny vozotriny eo anatin'izay. Abraham Randriamana. Tamin'ny 10 teo, tany amin'ny 3,000 kilometatra miala ny antsinanan'i Madagasikara, nisy ny foibe ilay rivodoza Fredy ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Voasokajy rivodoza mahery vaika ity rivodoza ity ankehitriny, ary arahy maso akaiky ny omety fivoarany ranambarany avy eo anivon'ny meteo Madagasikara. Vinavinaina ikasika ny Madagasikara ny herinandro izao ny rivodoza Fredy, tsy voafaritra kosa hatreto ny toerana idirany mandritra izany. Ao anatin'le stade tsika hoe cyclone tropical intense zany izy amin'izao fotoana izao. Mety mbola hisy fiovana eo amin'ny lafin'izay tanjon'izay
mikasika ny fizotrany kosa dia miakandrefana izy miakandrefana zany aloha fa malavitra azy zany dia mbola somary betsabetsaka zany ngezangeza ny velarana mety ataontsika hoe raha mizotra miakandrefana izy zany dia mbola somary mety mbola vao miaranelana lavitra koa ny tsika kasiany amin'ny morontsika tsirairay zany zany ao anilanelany aty avaratra ka taty atsimony nosy zany mbola vao saika concerné daholo. Tsy iova kosa ato anatin'ny 3 andro manaraka ny vinavina mikasika ny toetry ny andro toy ny eto afovoan-tany raha ny fanazavany. Toetrandro any 3 andro manaraka aloha zany tsisy fetaika ny fredi mbola vao ao anatin'ny tena hoe volinandro fahavaratra zany tsika ao anatin'le hoe mafana amin'ny ankapobeny ny andro dia ny oram-baratra misitokotoko no tazana manerana ny nosy ao anatin'ny 3 andro ka hatramin'ny alahady zany manomboka mazivana moa ny rivotra avy aty atsimatsinanana vokatry ny hoe somary mihamana akaiky ty rivotra zay ity dia ny aty amin'ny afovoan-tany sy morontsiraka atsinanana zany efa manomboka hoe mivadika maina aloha ny andro dia avy eo vadika orana miatoato zany. Anomboka raha-pitsy ny famohan'ny Meteo Madagasikara ny fanambarana mikasika ireo loko fampitandremana amin'ireo faritra samihafa mikasika ny rivodoza Fredy. Ilaina fiomanana trano ny fiatrehana ny loza voajanahary indrindra moa zany ny rivodoza toy izao satria raha ny zava-misy ihany koa amin'izao fotoana dia maro ireo takaitra sy fahasimbana fotodrafitrasa vokatra ireo loza voajanahary teto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny ministerany fanajariana ny tany tamin'ity androany ity isan'ny mahatonga zany tsy fananana viana mijery lavitra sy ny fiomanana mialoha. Tsy nisy na tsy ampy ny fiomanana ny fitondram-panjakana tamin'ny fiatrehana ireo loza voajanahary. Vokany maro ny takaitra navelan'izany. Fotodrafitrasa maro ihany koa no simba noho ny tsy fisian'ny fikojana ara-potoana raha tsy laza afa-tsy ny sekoly, hopitaly, lalana. Androany nanambarany teo anivony ministera ny fananjariana ny tany fa mila ezaka goavana avy amin'ny fanjakana ny fanarenana sy ny fiatrehana fiovaovan'ny toetry ny andro. Ilaina ny fanaraha-maso ny fahaiza-mitantana ireo fahamatsim-bola avy any ivelany eo amin'izay fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro izay raha ny fanazavana. Ny tena olana zany amin'ny ankapobeny ny fiovaovan'ny toetrandro dia miteraka fahasahiranana ary fahasimbana fotodrafitrasa maro samihafa amin'ny sokajin'olona be dia be indrindra ny olona sahirana sy marefo eto amintsika dia zavatra izay nefa tsy vitan'ny firenena zany manarina an'izay anatina fotoana fohy na vetivety ka anisan'ny tanjona teto zany ny fahaizana sy ny fampitomboana ny fanetsehana ny fiarahamonina sy ny vahoaka zany indrindra ireo sahirana sy marefo amin'ny fampitomboana amin'ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro izay mety misy matetika eto Madagasikara. Manoloana izany nisy ny famatsim-bola avy amin'ny bankera isam-pirenena ho fiatrehana ny fiovan'ny toetry ny andro. Tsapan'ny Banque mondiale moa zany fa marefo zany aty tsika ao anatin'ny Afrika Atsinanana sy Afrika Atsimo dia nisafidy firenena vitsivitsy izy anisan'izay Madagasikara ho vatsiana vola amin'ireo fanaovana tetikasa momba an'izay resaka résilience climatique zay zany. Ny famatsim-bola amin'ny Banque mondiale dia manodidina eo amin'ny 400 millions de dollars eo zany. Ka ny andeny voalohany dia manodidina ny 30 millions de dollars eo zany fa ny faharoa zany no anoany amin'ny 80 millions de dollars. Nisy androany atrikasana molavolana ny programme de renforcement de la résilience au changement climatique DG Anosy. Fa ny foronana sy ny mety ho tanjon'ny plateforme selera no isarian'ny gazety an-tsoratra Madagasikara Matin Hebdo ny mpamaky azy amin'ity laharana fa 9 ity gazety izay mivoaka ny fa 9 hatramin'ny 12 ny volana febroary taona 2020 ny atsiprian'izay Ilarina Sondiainy. Plateforme selera voninahitsy joue le manipulateur toxique. Io indray ny lohateny lehibe hisarian'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ny mpakafy azy ao anatin'ity gazety laharana fa 9 ity. Any amin'ny pejy fahatelo no amaboasan'ny mahakasika izay plateforme selera izay. Ho hitan'ny mpamaky ao amin'ny pejy fahaefatra ihany koa ny mahakasika ny raharaha Roly Mercia. Dénouement sans surprise hoy ny Madagasikara Matin Hebdo araka ny lohateny. Mitoy ny fitiavan-tenan-dravalomanana. Tanina tantsaharivo hektara eo ka sain'ny orinasa Tico Boudouin.
io indray kosa no asongadin'ny inovavao faritra izay isan'ny hoitan'ny mpamaky ny Madagasikara Matin Hebdo amin'ny pejy 5. Ankoatra izay, fampahafantarana fohy ny mpanao gazetin'ny fahitalavitra kolo Hilary Nasoliniana isan'ny voaboasan'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo izay hitan'ny mpamaky azy ao amin'ny pejy 9. Antoamasina dia miverina ny alatra tukutuku ao an-tampon-tanàna raha efa nilamindamina zany teo aloha. Tukutuku iray indray tamin'ity androany ity no nisy ankasangalatra ny atoandro. Ny atoandro ny talata 14 febroary ialana tsiny atao amin'ny Fokotany Tanambao. Verery kolo Toamasina no mitatitra ny Antsipria makazak'izay. Nipetraka teo amin'ny sisin-dalana ity tukutuku ity no nisy lehilahy iray nitondra azy nandositra. Maro ireo natsikaritra fa tsy ilay mpamily mitondra azy no nanosika ilay tukutuku ka nampandre ilay tena mpamily azy. Raikitra ny fanenjehana ka tratra teo ampanendahana tukutuku ilay mpangalatra ary natolotra ny mpitandron'ny filaminana. Izy zany tamin'ny maly zany teo amin'ny 12 sasany teo. Avy niasa tamin'ny maraina dia nody atoandro andeha sakafo. Dia rehefa mandeha sakafo dia tokotokony teo amin'ny 4-15 minitra eo niteny amin'ny vadiko ao an-trano hoe nitikitinao ve nampitondra in'olona hafa? Awa mbola iverina andeha hiasa ary avao amin'ny ray sasany eo. Dia tikitinao ngeo izy raha matoa vadiko misy manosika ry fa lavidavitsy ry aiza ozy ako. Dia taitra be ako avy ao an-trano dia nifanenjehana le tikitiky. Dia kanjo tsatsanay le olona nitondra le tikitiky efa tsy manosika tsony fa efa eo amboniny sezan'le tikitiky efa amelinan'le tikitiky no tsatsa. Miantso fotoana amin'ireo mpisehatra amin'ny asa tukutuku rehetra ny filohan'ny fikambanan'izy ireo hiandry am-pilaminana amin'ny valin'ny fanadihadiana natao. Dia amin'izao fotoana izao dia tafiditra tao amin'ny centrale izy io ary efa niakatra any amin'ny deferena androany. Ka eto izay zany tsy magaga raha misavorovory foana ny chauffeur tikitiky rehefa misy mpangalatra satria iarahantsika nahita reny taloha reny fa betsaka ny mpangalatra mpandrava tikitiky ary nisy ny ainana foy matoy izay mbola nanakana ny reto namany areto hoe aoka tsika hitandrana tsara ary anao zavatra ampahindrena. Tsy misy mahazo makany amin'ny tribonaly tsy misy mahazo makany amin'ny bureau police fa andrasantsika ny fahindren'ny fitsarana amoaka valiny makasika ny olona fanadihadiana na ny mpividy zany na ny mpangalatra. Ka manao antsoavy zay amin'ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra fa fitsarana mba amoaka araka ny tokony ho izy ny valiny satria araka voalazako teo fa tratra ambodiomby. Betsaka ny mpamily tukutuku tsy mbola manara-dalàna ao Toamasina ka tokony hisy ny baditra famantarana ny mpamily tsirairay ho ny filohan'ny fikambanana tukutuku any an-toerana. Avy any Toamasina dia hiazo anantsirabe vetivety sika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny faratsin-dala ny roapolona ao amin'ny Fokotany 3 anatin'ny komuna ambony vohitra ny Tsirabe amin'izao fotoana mpahavaratra isan'ny nazona fitaraina matetika ny eo anivon'ny Fokotany ny vakitrano ary anatin'ny fotoana filatsahan'ny orana no isan'ny anaovan'ireo jiolahy ny asa ratsiny ao anatin'izay kolo any Tsirabe. Anisan'ireo Fokotany manana velara-tany midadasika raha oharina amin'ireo Fokotany Empolo Mahery ato anatin'ny komuna ambony vohitra Tsirabe ny Fokotany 3 ary mizara ho varitra 8. Maro ireo fitarainana azo avy amin'ireo mponina ety an-toerana hoe lehibe Fokotany amin'ny faratsy lalana eto anivon'ity Fokotany ity, indrindra fa amin'izao fotoam-pahavaratra izao ka naovana antsoava amin'ireo tompona andraikitra ambonin'ny tanàna amin'ny fifanomezan-tanana ny mba hijerevana manokana ny mararin'ireo vahoaka ty fotony. Raha tsika mahita moa hoe ao anatin'ny andro fahavaratsika Tsirabe Fokotany izay ety an-drenivohitra tsy maintsy mba misy ihany moa ny atao hoe faratsiny lalana aloha lasaina iny satria tsy naizanaiza moa ratsy daholo lalana. Fa ny tena manokana eto ny tsy maintsy mba lasaina hoe angaviana ihany kosa ny hoe ahoana ny fomba hijerena raha miasa amin'ny commune na izay tompona andraikitra hikikitihana n'ity lalana ity amin'izay fa efa tena fotaka tsy fotaka daholo ny ainan'ny vahoakantsika rehetrarehetra. Misy lalana ohatra hoe raha tsika mety hoe ity lalan-tany midina miainga eto amin'ny station Sondrariny mivoaka amin'iny tany vao Saint-Martin dia ny Saint-Martin koa moa mahazo ny Gallo Junior raha mahitako hoe fa anatin'ny tokony fanamboarana. Reo aloha ny hita hoe eo fa any amin'ny abattoir any misy lalana ratsy any anelakelatrano any raha ny Fokotany manokana misy zavatra tokony mba ho jerena.
tsy ny fokotanina irery ho izy ty no resahana fa mba mino fa misy farasin-dalana ny fokotany rehetrarehetra na dia eo aza ny faratsy lalana dia tsy ilaozan'ny alabotry sy ny vakitrano ihany koa ny fokotany troisa raha ny fanazavana trano betsaka ireo fitarainana tonga eto anivon'ity biraopokotany ity mahakasika ny vakitrano ary andro vitsivitsy lasa izay no nahitana trangana tsy fandriampalemana fanafianjola niditra keriny tao amina tokantrano iray teto anivony ity fokotany ity. Nisy orana matetitetytsika tamin'ny tapabolany ireny raha tsy diso aho dia anatin'ny orana narotan'ny olana an'ilay satria ndraindray maneno ny tafo mangina ny any an-dakozia tsy hen'le tokantrano dia manararoatra ny olon-dratsy. Araka ny tatitra heninay amin'ny ankapobeny no tahaloloha tany nisy fanafianjiolany ny ahitranga tamina tokantranon'olona iray izay nanaovana andian-jiola nanararoatra nakavola tao tokantranon'olona dia natao otazy moa ny zanak'ilay olona tamin'izay dia fa raharaha moa fa mandeha any amin'ny mpitandro filaminana any fa anisany efa toromarika fampizarako amin'ny olona rehefa indrindraindrindra rehefa misy ny fivoriam-bepokon'olona hoe aza dia zatra manao an'le fanalahidiny trano amin'ny gadanahy ny mipetaka ivelan'ny trano varavarana io dia anisan'ny fakapana ho an'ny mpangalatra sy ny manana olon-dratsy io satria hoe rehefa misy gadanahy ny varavarana dia tsy ao olona io fa noho izany na aloha aza manao hiditrano lakile gasy na hoe tsy manana fahafahividy manao vasety ny isa tokantrano fa aza atao an'io gadanahy mipetraka ivelan'ny trano io ny hiditrano izay zany tena tsipiko any rehetrarehetra izay manana trano tsy hoe eto aminay ihany fa anisan'ny fisorohana ny mety hoe alabotry ho an'ny isa tokantrano. Araka izany dia mianao anatin'ny tsy fandriampalemana sy ny faratsilalana ireo mponina eto anivon'ny fokotany troisa ka hanaovan'lehibe pokotany antsoava amin'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny tanàna Antsirabe. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia nitanterahana tamin'ity androan'ity fanolorana ny prime de performance nampanantenainy teo anivony federasiona malagasy mbola kitra ireo mpilalao staff teknika ny Bariatranina ho fisaorana azy ireo nandritra ny dingana nolalovana nandritra ny fifananana izay natao tany Algérie prime de performance izay mitetina 50,000 tapitrisa ariary. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena amin'ity alay ity mamina ny ampitsahatra ny fikarohan'ireo mety mbola ho velona ao ambanin'ireo trano arava nandritra nororo-tany tany Siria amin'izao fotoana ireo mpamonjy voina kely ho izy ireo ny fanantenana mety mbola ahitana olona velona amin'izao 10 andro taorian'ny trangano loza izao na izany na zany reny mpianakaviana misy roa sy ray mpianakaviana iray no mbola avitra omaly sy androany rehefa nitsoka tany ambanin'ireo trano rava nandritra ny 20 ora. Folo andro androany nitrangany ilay horohoro-tany isan'ny goavana indrindra tany Siria sy Turkia. Manakaiky ny 4 alina ireo namoniainy vokatra izany amin'izao fotoana. Mianatra ny fanantenana ny amin'ny mety mbola ahitana olona velona any anatin'ireo tranondrava ankehitriny na misy ihany aza ny atao hoe karazana fahagagana kely tahaka ny omaly izay nahitana reny mpianakaviana misa roa tsy maty tany amin'ny faritra iray manakaiky ny ivon'ilay horohoro-tany ary ray mpianakaviana iray ihany koa no mbola avotra androany na atao hoe nijanona nandritra ny 20 ora tany ambanin'ny potika ireo trano azy. Na izany azy, mamina ny ampitsahatra ny fikarohana ireo mety mbola ho velona, ireo mpamonjy voina. Ireo afitra somatsara kosa ankilany, miaina amin'ny zava-misy, mitafy lanitra, manakaiky ny fonenan'izy ireo raha vatanteraka ihany. Tsy misy fepetra, samy manao izay havelomany ny rehetra. Maro noho izany ny mitaraina ny mety hiparitahan'ny valana aretina noho ny loto sy ny fanaovana maloto izay samy manao izay mamety azy ny rehetra. Ho an'ireo sasany nahazo ny trano eva kosa, mitaraina noho ny tsy fisian'ireo zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro, tahaka ny fanafanana na ny chauffage, izay tena ilaina ireo trabona, indrindra ireo ankizy noho ny antsika any atoerana. Mifaran'eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany, naiza misy anao, akasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao tao anatin'izay 4 minitra ny tondrana ny fampahalalam-baovao zay. Mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tomboko lasy tomboko veloma tompoko.
Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir. Narainao Tony Fampalalam-Vaovao miaraka tamin'ny Uprime. Vous a présenté Ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.